tolotra ny araba ho anareo rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao ny tenako am'ty hariva ity. Amindra fo aminao, amindra fo aminareo ani ny tompo ka ho fahasoavana lehibe ho anareo tokoa zao fandarana arano zao. Omena ny tompo ny voninahitra. Ny fampianarana na ny afatra etiko androany dia fampianarana sy avatra mahakasika an' Jesosy sy zavatra lehibe efa nataony kanefa tiany atao eo aminao ihany koa. Zao mantsy efa natsapa sy efa nahita zavatra lehibe sy mahagaga nataony Jesosy teo amin'ny fiainako ao. Mino aho fa anisan'ireo olona tian'Andriamanitra atsapa sy ahita zavatra lehibe sy mahagaga tahaka izany koa ianao anio. Mivavaka ho anao ho amin'izany mihitsy aho. Fa melo nitondrako alay afatra aza dia mbola anao vavaka miaraka isika ho fametrahana zao fandarana izao mba ho tain'Andriamanitra tokoa. Anao vavaka azy isika tompoko. Rainay izay nan-danitra, ho amasinina ny eny anaranao. Omenanao Andriamanitra tsy to, ny dera, ny aja ary ny voninahitra, anio ampitso ary mandrakizay. Hoe ho atananao ty afatra androany ity. Anambarany am' Jesosy aho ray eo, ka dia pio aho, tario aho, mba azava amin'ny olona ny mikasika any am' Jesosy zanakao, mba ho vonjena ny fanahy, satria sitraponao ny amonjy ny fanahy ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity. Sotra ray eo, amin'ny anaran'i Jesosy no naovana vavaka. Amen. Eny ary tompoko, manasanao aho mba anaraka tsara n'izao afatra etiko izao. Ny fantanina perako aminao dia ity. Minsy matoky aho fa efa nandre an'ilay anarana atao hoe Jesosy ianao. Efa imbetsika ianao no nandre an'izany. Efa nandre ianao tamin'ny alalan'ny radio na tamin'ny alalan'ny fahitalavitra. Efa nandre ianao satria mety efa mpiangonatsy na mpiangona eroa ianao. Fa izao, nitondra inona ho anao ny fahafantaranao an' Jesosy hatramin'izay. Averiko indray hoe nitondra inona ho anao ny fahafantaranao an' Jesosy hatramin'izay. Efa ny zavatra lehibe sy magaga tsapanao ve nataony Jesosy teo aminao. Ry mpiany malala, tantarako aminareo mpanaraka zao fandarana izao fa afaka manao zavatra lehibe sy magaga eo amintsika zanak'olombelona Jesosy. Fa saingy zao, mila fantatrao tsara aloha hoe iza moa Jesosy, iza moa izy. Ary efa fantatrao tsara izy, de mino an' Jesosy sy ny teny nataony ianao. Mino ny teny nataony voasoratra ary voalazany ao anaty baiboly ianao. Elo tsara am'izay azy zao fanazavana ataoko izao. Jesosy, izy no zanak'Andriamanitra, zay nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Inoko fa efa ianao sy efa fantatrao tsara ny am'izany. Cadeau spécial avy amin'Andriamanitra le nahary atsika Jesosy. Cadeau spécial ho atsika zanak'olombelona Jesosy. Araka voalazan'ny baiboly, nomen'Andriamanitra atsika Jesosy mba hamonjy atsika zanak'olombelona. Mazava be ary tena marina lay teny nambaran'ny anjely tamin'ny fotoana naterahany Jesosy. Olona ianjely tam'izany. Andoika vakina ny voalaza ao amin'ny liko toko faharoa, 150, sy 120, eo amin'ny 150. Aron ny anjely tamin'ireo mpiandrondry. Asa matahotra, fa endro milaza teny sy mafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra. 120. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida, tsy iza zany fa Kristy tompo. Mpamonjy Jesosy. Zay ny teny nambaran'ny anjely. Mpamonjy Jesosy. Izy no mpamonjy atsika mba tsy ho very ny fanahintsika. Izy no mpamonjy atsika mba ho afaka amin'ireo olana mahazo atsika zanak'olombelona isika. Izy no mpamonjy atsika mba ho voavonjy amin'ireo sakatsakana mahazo atsika ihany koa isika. Izy no mpamonjy mba ho sitrana amin'ireo aretina mampahory isika ary mba ho afaka amin'ireo famatoran'ny demonia. Be dia be mihitsy ny asa zay tiany Jesosy tanterahany eto ambony ty tany ity amin'ny maha-mpamonjy azy. Ho azaveko aminareo tsiraray avy ireo voalazako ireo satria asa nandran'Andriamanitra raitsy to an' Jesosy avokoa ireo. Ary tian'Andriamanitra ho tsapanao sy ho hitanao amin'izao fahavelomanao zao. Voalohany aza, Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity, mba hatoka ny fanahintsika tsy ho very, fa kosa anana ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Efa nanomana antsika zanak'olombelona ho amin'izany fahasoavana lehibe zany ny tompon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zanany zay efa nomeny atsika. Zao mantsy, araka voalazan'ny baiboly, mpanotaka ny zanak'olombelona rehetra. Tsara ho fantatrao zany, samy efa nanota, samy efa nanao tsy mety teo anatrehan'Andriamanitra le nahary atsika nge isika rehetra.
to zao mihitsy ny voalaza ny baiboly Romana 8:30 zao o ny baiboly fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Enina de reo olona zay hitatsika fa marina sy mahitsy eo amin'ny fiarahamonina azy de mbola voalaza hatrany fa mpanota izy eo ny atrehan'Andriamanitra. Ahoana ho voasoratra Pitoriteny 7:20 fa tsy misy olo marina ambony tany zay manao tsara ka tsy manota. Averiko indray mpanota sy meloko avokoa ny olona rehetra amin'Andriamanitra. Zao anefa tsy vitavita ho azy fotsiny am'izao ny fahotana nataontsika zanak'olombelona, fandraisana valiny avokoa izy reny. Zany no natonga amin'ny Paoly apôstôly nilaza amin'ny Galatiana 5:7 manao hoe aza mety fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay fafiny olona nojinjainy. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay nafafiny olona nojinjainy. Ny nataonao ihany no hitsaran'Andriamanitra anao sy hanomezan'Andriamanitra valiny nataonao. Eto ambony tany azy, eto Madagasikara fotsiny, raha nanao fatosoana ianao, raha nandika lalàna ianao, nanolana zazatsy amin'ny taona ohatra, de njeny tribonaly ianao ary miandranao ny fonja. Mitovy amin'izany mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra tompoko. Tsy vitavita ho azy fotsiny am'izao ny fahotana natao na ny zavatra ratsy ny ainatsika. Araka voalaza amin'ny baiboly, miandry ny olona mpanota ny fahaverezana mandrakizay. Miandry ny olona zay nanota tamin'Andriamanitra ny fahaverezana mandrakizay. Ataoko efa kitsika ny Apokalipsy 1:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy no makina azy fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijagajaga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Zany ny fahafatesana faharoa. Tsy misanga ny tompo'Andriamanitra fa zay nafafiny olona tokoa no hojinjainy. Misaotra an'Andriamanitra ny fisika, misaotra azy noho ny fitiavany sy ny famindram-pony lehibe. Marina fa mpanota isika olombelona, marina fa efa nanao ny tsy nety teo ny atrehan'Andriamanitra isika zanak'olombelona, marina fa tsy maintsy ho tsarain'Andriamanitra ny olona ary ho tsaraina araky ny nataony, marina fa efa nanomana ny fahaverezana mandrakizay any amin'ny fariavy sy solofara ho andreo olona mpanota ny tompo'Andriamanitra. Marina daholo zany rehetra zany fa saingy zao no vaovao mafaly, tia antsika loatra ny tompo'Andriamanitra, tiany ianao zay mandray ahy am'ty hariva ity. Na de efa tezitra tamintsika zanak'olombelona azy Andriamanitra no fahatsontsika, de mbola naneho fitiavana sy famindram-po lehibe ihany izy. Tsy tian'Andriamanitra ifarana ho am'izany fitsarana lehibe sy fahaverezany izany isika zanak'olombelona, na de efa nanota tamin'Andriamanitra tokoa aza. Noho izany, nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona zanan'ilay tokana, ny zanan'ilay tokana, Jesosy no anarany. Ary nomeny zanany mba hamonjy ny fanahintsika tsy ho very ho any amin'ilay fariafo sy solofara arak'ilay Apokalipsy 1:20. Ho ny baiboly ao amin'ny Jaona 7:20 sy 20. Eno tsara ke voasoratra 20. Fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, fa toy zao no tiavan'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa nafiana mandrakizay. Mazava ny voasoratra, nomen'Andriamanitra antsika ny zanany, mitandron'Andriamanitra mba tsy ho very any amin'ny lay fahaverezana ny olona mino sy mandray an Jesosy, fa kosa ho tonga somatsara any amin'le fiainana mandrakizay. Toy zao indray ny toan'le teny 20. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao anameloka izy zao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo zao. Ry mpiany malala, nalefa n'Andriamanitra tety ambony tany Jesosy zanany, tsy anameloka ny olona no antondiny fa ny hamonjy ny fanahintsika mba tsy ho very. Marina be mihitsy le teny nataon'ny anjely fa mpamonjy tokoa Jesosy. Mpamonjy tokoa Jesosy. Noho izany, tsy maintsy natolotr'Andriamanitra ray natao sorona, natao maty eo ambony azy fijaliana izy. Fa izany lalana hitan'Andriamanitra fa mavoavonjy ny fanan'ny olombelona. Taorina ny fahafatesana, de nalevina Jesosy fa saingy natsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra zanak'olombelona. Zany no marina. Noho izany, mitonanao aho ny ino a Jesosy le zanak'Andriamanitra, mitonanao aho ny ino azy ho mpamonjy, mitonanao aho ny ino an'ilay fanavotana nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana, ary mitonanao hatrany hatrany aho ny anome toerana Jesosy ho ao anatinao mihitsy. Ianao zany mila manapa-kevitra raha mila fanavovonjy ianao, raha mila mananantoka ny hoekena ho any an-danitra ianao iaraka amin'Andriamanitra mandrakizay, de teneny Jesosy
vavanao miteny aminy hoe jesosy ekeko mpamotsy ay ianao ka dia midira atao anatiko makatoerana atao anaty foko mila manapa-kevitra tak zany anao ry mpialy malalo ovonjen'Andriamanitra ny olona miroso am'izay dingan'izay fa zay manda kosa de overy tokoa izy mianao fa mazava aminao zay afatra tapany voalohany zay iatokendray alosika ka naraka iraray aorina zany ho tizoko ny fampianarana rahasoa raha fahasoavana to tsy nanaiky raha tsy lasany awe tsy izaho no miezaka mifikitra niny fa ny fitiavany no miazonay eo antratrany fitiavanao raha mijoro ao teno ny fitiavanao ay mafindra tendrombo raha ny fitiavanao ay jesosy ao hafa kely mihitsy ny fitiavanao ay
kely mihitsy ny fitiavanao. eny ary tompoko misaotra teknisany isika tam'zahira nalefanteo zay oto izy atsika azy ny fampianarana mpamonjy jesosy mpamonjy amy lafiny rehetra mihitsy jesosy mpamonjy jesosy ary izy no vaolana ho atsika zanak'olombelona manoloanandreo olana sy reo ady ary manoloanandreo zavatra sarotra atrentsika am'izao vaninandro farany izao tantarako aminareo fa am'izao vaninandro misy atsika izao no efa tanteraka le voalazam-pôly apôstôly ao amy Timoty faharoa fahatelo andiny voalohany milaza fa amin'ny andro farany de isy andro mahory isy fahasarotam-piainana ary isy olana maro amy karazana efa miseho zany olana nolazay Paoly zany am'izao taonjato misy atsika izao tsy misy olona tsy mandalo olana tsy fahasarotana am'izay zavatra ataony am'izao andro farany de avitsika izao ho an'ny olona sasany azy efa tsy zaka lanjaina intsony ny fahoriana manjo azy no ny amarony olana misy eo aminy zava-misy ankehitriny zany ry havanao ka ny vaolana avy amin'ny Andriamanitra de ny finoanao a Jesosy ho mpamonjy ary ny fanapa-kevitrao ny anatona Jesosy sy ny ampandroso azy ao anatinao zay ny vaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra de ho lavinao ve tompoko ny vaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra Andriamanitra ke izy tsy mba diso ny vaolana omeny tena mitombona ny vaolana omeny ka dia ekeo ny vaolana omeny ekeo Jesosy ny olona mihitsy manatona Jesosy ary ny olona mandray a Jesosy ihany mantsy no ovonjen'Andriamanitra ho afaka am'ireo olana misy ankehitriny normal zany satria mandriamanitra an'Andriamanitra de fantany tokony ataony ho famonjena atsika zanak'olombelona manoloanandreo olana faran'izay mafy no zany zay misy manaiky ny teniny ihany no ahitan'izany famonjena izany teo zao mihitsy ny teny nataony Jesosy tamin'izy nandalo tety ambony tany hoy izy ao boky Matio ao toko faha 12 hoy izy Jesosy no miteny eto maka lesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra tsy mavesatretana maka lesa ty amiko ianareo ao anatin'ny olana sy ny ao anatin'ny ady mangotrakotraka maka lesa ty amiko ianareo zay efa tapi-dalakale noho ny fahoriana misy ankehitriny maka lesa ty amiko ianareo ho Jesosy fa izao no anomenareo fitsarana dika ny tenin'ny tombo de zao mila manatona azy mihitsy ianao aza mijanona eny lavitra misy anao hatram'izay ianao fa manatona azy mihitsy anao manatona Jesosy fa zay toka eo aminy de omeny fitsarana omeny fiadanana ary omeny fiainana va any ny olana misy eo aminao marina be mihitsy io teny nataony Jesosy io ohatra iray ity nandalo olana faran'izay mafy ireo apôstôly sy ireo mpianatry Jesosy tam'izany fotoana zany dray andro mantsy niampita rano zareo kalakana na sampokely no ny ampiasainy kano tsy napoziny tojolana tapoka ry zareo satria nitsoka mafy ny rivotra ary nanonja mafy ny ranomasina efa nanao zay mahana ny olana ihany ry zareo mpianatra tam'izany fotoana zany fa tsy voava mihitsy ny olana nefa hitsandaniny miamafy sy miamafy hatrany tamin'ny farany efa tsy nanantena ny ovelona itsondro eo apôstôly sy ireo mpianatry Jesosy anefa tamin'io andro ny sehoan'ny olana io tsy taiza fa tao anaty lakana ihany na atory tao anaty lakana fa saingy tsy naka-hevitra na niantso fanampiana tamin'i Jesosy ry zareo apôstôly miantony tsy fantany hoe mpamonjy Jesosy tsy fantany hoe mahay manafaka an'izao olana mianjady am'izao Jesosy olona tahaka ny olona rehetra ihany no nahafantaran'ny apôstôly an Jesosy mpampianatra sy mpitarika toy ny olona rehetra ihany no nahafantaran'ny apôstôly rehetra an Jesosy maro amin'ny olona ankehitriny ake no manana fijery tahaka zany tsy tena fantany hoe mpamonjy Jesosy tsy mino ny olona fa mahay mama ny olana misy eo aminy Jesosy zany no antony mahatonga ny olona maro am'izao vaninandro zao matsapa-tena fa resy tanteraka manoloanandreo olana sy reo ady ary manoloanandreo zavatra sarotra atrehana maro amin'ny olona no tsy mazaka intsony ny fahoriana misy ankehitriny efa toy ny sokona nanany bato no maro ka tena tapi-dalakale mihitsy kanefa ambarako aminareo mpanaraka fandarana fa Jesosy no tena mpamonjy ary mpamonjy mavoava olana amin'ny fomba magaga iverenana ny tantarandreo apôstôly sy ireo mpianatra rehefa ny foaziny izy ireo ny tompo mba nampy azy ireo satria efa mafy loatra ny zavatra natrehany de izao nitsangana ny tompo Jesosy ary no teneny mafy ndritra sy ny ramasina tsy napozindreo apôstôly mihitsy le fetsika naseony Jesosy zavatra fa mety nandrasan'ireo apôstôly ho ataony Jesosy tamin'io andro io
kanjo no teneny Jesosy mafy ny rivotra sy ny ranomasina. O Jesosy tam'izany ataoko evakina ny marika toko faefatra andiny fasi amby telopolo hoe zao ny voasoratra ary ny fo Jesosy de ny teny mafy ny rivotra sady nilasa tamy ranomasina hoe mangina mitsara inona ny tranga ary de nitsahatra ny rivotra ho ny baiboly ka nitody tsara ny andro. Naseho ny tombo Jesosy tamin'io andro io fa mpamonjy sy mpamaolana tokoa Jesosy. Nampiasainy Jesosy ny fahefany tamin'ny alalan'ny teny nataony ho fampitsarana ny tafiotra sy nonjan-dranomasina. O Jesosy rivotra sy ranomasina mangina mitsara de nitsahatra tokoa ny herin'ny tafiotra sy ny herin'ny ranomasina. Ry mpiany malala amafisoko an-trano fa mpamonjy sy mpamaolana Jesosy tia monjy anao izy am'izao vaninandro sarotra izao. Vita ny manofa tantaram-piananao ratsy tompoko ho lasa tantaram-pianana tsara. Mampamonjy an Jesosy ihany koa hainy mandrava sy ny manafona andreo sakana nisy teo aminao hatram'izay. Ka hoy aho hoe inona avy reo sakatsakana mahazo anao? Voasakana angamby anao eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, voasakana angamby anao eo amin'ny lafiny fanangana tokantrano, voasakana angamby anao eo amin'ny lafiny fitadiavana asa, voasakana angamby anao eo amin'ny lafiny fameloma-tena. Tsapanao ankoatran'izany fa zay ataonao dia mandamoka sy matekarany any angamba. Ka hoy aho hoe inona avy reo sakatsakana mahazo anao? Ry mpiany malala vitany ary ainy mandrava ny sakana rehetra misy eo aminao. Noho zany mbola mafisoko an-trano hoe miverena amin'Andriamanitra ianao ahafany mamonjy ny fanahinao. Miverena amin'Andriamanitra ianao ahafany mamany ny olana misy eo aminao. Miverena amin'Andriamanitra ianao ahafany mandrava andreo sakana nisy teo aminao hatram'izay. Miverena amin'Andriamanitra ianao ahafany maneho ny Andriamanitra azy eo aminao. Miverena amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanao an Jesosy ho mpamonjy tokoa sy amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitrao ny anome toerana an Jesosy ho ao anatinao ianao. Mila maso toerana ao anatinao Jesosy tompoko. Lala tokony atak'izany ihany no lalana entin'Andriamanitra manavotra anao. Andro ny tompo anao ny androany ka aza lavina ary aza mangatak'andro mihitsy. Fa ny isan'ny asa lehibe tian'Andriamanitra songadina eo amintsika zanak'olombelona ihany koa amin'ny mampamonjy an Jesosy dia ny fanasitranana ny olona marary. Fanasitranana hoy aho ny olona marary. Ry mpiany malala mpanasitrana ny olona marary Jesosy. Efa nasehony zany tamin'ny fotoan'andro nandalova tety ambony tany sy tamin'ny andron'ireo apôstôly ary mbola nasehony zany fanasitranana zany tamin'izao vaninandro misy antsika izao. Olona maro no efa hitako fa nisitraniny taorinany finoany an Jesosy sy taorinany vavaka nataonay ho azy ireny. Ho jeretsika vetrany asa ny zavatra nisy tamin'ny fotoana nandalovany tety ambony tany ho fanamafisana fa mpanasitrana Jesosy. Andovakintsika ny voalaza ao amin'ny Matio ao toko 10 andiny fasiamby 20 ka hatramin'ny dimy faraika amby 30 toy izao voasoratra ao. Ary niala teo Jesosy de nakany amoron'ny ranomasina Galily izy ary niakatra nakeo atendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra ny mandringy, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotra Jesosy dia nasitrana azy izy. Ka dia talanjona vahoaka raha nahita mona ny teny, ny kilemaina sitrana, ny mandringy afaka ary ny jamba mahiratra dia nankalasan'Andriamanitra ny Israely izy. Araka ireo teny vakiny ireo dia mpanasitrana Jesosy nositrany avokoa ireo olona marary tonga teo aminy, nampitolagaga ny olona nahita ny herin'ny fanasitranana nataony Jesosy tam'izany. Na inona karazana rehetra nazy ny olona tam'izany dia nositrany daholo. Ohatra ny mandringy, ny jamba, ny mona, ny kilemaina, ny aretina maro hafa dia samy niesorony tamin'ireo olona avokoa. Zany rehetra zany no nitranga satria ny ran'Andriamanitra ray anasitrana ny olona marary Jesosy. Satria tsy miova Jesosy dia mbola notohizany zany fanasitranana zany tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ireo mpianana. Eny hatramin'izao taonjato misy antsika izao dia mbola manasitrana Jesosy. Tsy miova amin'izany asa efa nan'ny ran'Andriamanitra ray azy zany Jesosy. Voatsy ela izao, ray volana lasa izay, nanao fotoany dehibe teo amin'ny tany malalaka Madarella teo Androndrakely zahay. Dia raina ny tompo fa maro be mihitsy ireo olona no nisitran'Andriamanitra. Niampitsy ny fotoana no tena nisehony fanasitranana mahagaga nataony Jesosy. Ohatra anankiray tam'izany. Raha matoa iray nivonto tare efa mataonana ary efa nomeny olona tao an-tanàna surnom ratsy mihitsy izy tam'izany. Kanefa nitrany Jesosy tamin'ny fomba mahagaga. Le mpivavaka tao aminay izay mahafantatra azy tsara azy
raha nahita azy ny alatsinainy ny apitsony namonjeny an'ilay fotoan-dehibe nataonay dia tsy nahafantatra hoe ity lera matoa ny vondo tare satria miala lay fivitosana sady niova be mihitsy ny endriny magaga ny tompo mba nasitrana izy raha matoray ihany ko tsy nahita ny masony raha mijery olona izy fantany any fa olona io jereny io fa saingy tsy fantantsara tsy fantany endrika raha nijery ahy ny toroteny izy tam'izany dia ny feoko ihany no ono no eniny fa tsy hitany ao rehefa nanomboka kelikely ny toroteny hoy izy de hitany ny tanako mihetsiketsika fa tsy any ny tarehako tamin'ny famaranana ny toroteny hitany sy fantany ny endrika tanteraka ao hitany sy fantany eo satria nosotrany Jesosy izy de rena ny tompo mbola manasitrana izy hatram'izao anao vavako anareo ao am'izao famaranana ny afatra endriko zao tianareo rehetra ny tompoandriamanitra riavana malalo efa nomeny ny zanany Jesosy no anarany nomeny ny zanany mamonjy ny fanahintsika tsy very efa nomeny ny zanany manafaka atsika am'ireo olana sy ireo zavatra sarotra mampahory efa nomeny atsika ny zanany manafaka atsika am'ireo sakatsakana ataony devoly favalo efa nomeny atsika ny zanany mba nasitrana atsika zay marary maro amin'ny maro ary amy karazany reo fahasoavana efa voman'Andriamanitra ho atsika am'ty andro androany ity no iza no Jesosy Kristy mpamonjy ity zao tontolo zao ity no zany amafisiko atrano miverena amin'Andriamanitra ianao mino a Jesosy ho mpamonjy anao ianao aza manalavitra ny Jesosy itsony anao iko le teny miantso anao hoe makalesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa omeko fitsarana ary omeo toerana ao anatinao Jesosy manaraka zany raha mety aminao tonga ava mamonjy ny fotoana taonay fiangonana RHEFI Androndrakely ny Alahady mino afanao zavatra lehibe eo aminao ny tompo raha ho avy anao misy fidiriny dimy izay ny Alahady amin'ny 9 ora amin'ny 7 ora amin'ny 10 ora amin'ny 12 ora ary amin'ny 2 ora tolakandro ka zay mety aminao am'ireo ora ireo no vonjenao de zao vo miala ny trano mihitsy ianao de mino sahady fa hita ny famonjen'Andriamanitra ianao zay mikasa montsy ny fotoana zany amin'ny Alahady zao vo miala ny trano de zay mino fa izy famonjena ho ataon'Andriamanitra ho anao ny toerana anasaina ianao de ny fiangonana RHEFI Androndrakely zay zany ny afatra netiko anareo tam'ty hariva ity anao vavako anareo ao miomana ny andray fanafahana miomana ndray ny fanatranana ivavaka arsika raha afaka mandoaly teno de mandoly apetrao amin'ny fonao ny tananao na apetrao faritra misy marary anao ihany ko anao vavaka isika tompoandriamanitra tsy to la izy atrizay ka ho mandrakizay Andriamanitra ianao noho ny amy Jesosy zay fa maty ho anay tobony azy fijaliana manome famelan-keloka ho anay ianao noho ny amy Jesosy zay maty tobony azy fijaliana ko na iza am'ireo olona zay nandre ny afatra androany ka tapa-kevitra ho anao Jesosy eo iverina aminao Andriamanitra ray izy dia avelao ny eloka vitany ny herinao ane no hiasa eo aminy ka nafaka azy amy fahotana sy am'ireo zavatra ratsy nanagetra sy namatotra azy amin'ny anaran'i Jesosy manodidinareo ry fanahy ratsy mpitondra olana mpanao sakana miala amin'ny anaran'i Jesosy vonjena an'ireo olona ireo zay tonga eo amy Jesosy arabaky teny amin'ny anaran'i Jesosy azo fitsarana ahita fiadanana andray fiainana ny marary rehetra sitranina amin'ny anaran'i Jesosy madidinareo ary aretina miala tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy miala tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo natao afaka ny olona am'ty androandroany ity natao sitrana izy de raina mandrakizay ny anaranao sotra raiky malala tsara indrindra anao mpanao ny tsara ianao sotra tompo halleloia amen zay zany tompoky ny afatra nentina ho atsika tam'ty androandroany ity ka dia rary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminareo tsy raray avy samy tain'Andriamanitra tompoko